Izay ny amin'ny vaovao iny fa tao anatin'ny enim-bolana voalohan'ny taona 740 dia 540 ny tranganà herisetra ao an-tokantrano no nandalo teny anivon'ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona sy ny heloka vava etsy Tsaralalana. Nisy tamin'ireo voapanga indrindra no nahiditra ponja vonjy maika rehefa nandalo teny amin'ny fitsarana. Misy 540 ny tranganà herisetra ao an-tokantrano ka nitondra izany teny amin'ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona sy ny heloka vava eny Tsaralalana nandritra ny enim-bolana voalohany ny taona 740 ka ny 13 tamin'ireo ihany no nitanana ponja vonjy maika. Tsy ny vehivavy ihany no mety hiara-ny herisetra ka mitory ny vadiny fa efa misy ireo vehivavy manao herisetra amin'ny vadiny amin'izao ka torian'ny vadiny. Misy karazany telo ny herisetra. Natao herisetra an-tokantrano aloha zany dia arak'izay filazana zay ahatra amin'ny trano an-tokantrano manampy vady dia mizara anankitelo izy miherisetra ara-bola, ara-batana ary ara-tsaina. Matetika ny vehivavy no tena mitory kanefa amin'izao fotoana izao koa efa ataontsika hoe sa mihitsy ny lehilahy mametraka fitoriana amin'ny vadiny vehivavy mahakasika izay herisetra an-tokantrano izay. Tsy haiko fito vonjove izany sa hoe izany rivotra vaovao fa ny vehivavy koa izao efa belabe manao herisetra an-tokantrano. Ny ankamaroan'ireo vehivavy na lehilahy mitory ny vadiny anefa no manatsoaka ny fitoriana rehefa tonga eny amin'ny polisy na eny amin'ny fitsarana ka mahavitsy ireo ny tanana ponja na dia maro aza ny fitoriana voaray eny anivon'ny polisy. Raha mahakasika ny herisetra an-tokantrano izay fampitorian'ny olona anankiroa dia ny lalàna dia milaza fa mahazo manala fitoriana izay olona mitory na io lehilahy na vehivavy izay no mitory dia ny ankabetsahan'ny fitoriana tonga aty aminay izay na lefa ny fitsarana dia manala fitoriana ny olona. Izay dia fifaritra ny lalàna tsara mihitsy fa azon'ireo atao ny manala fitoriana amin'ny fotoana izay ilaivany azy sy itiavana azy amin'izay fitoriana izay na ny fitsarana zany na ity amin'ny fanaovana fanadihadiana ny ampivady ihany mahakasika izay zavatra izay. Ankoatra ny fandraisana ny fitoriana amin'ny resaka herisetra ao an-tokantrano dia isany mandray sy manatanteraka fikarohana ny fitsoahan'ny zaza tsy ampy taona miala ny ray aman-dreny ihany koa ny PMP Tsaralalana no izy ireo miaro ny izon'ny zaza tsy ampy taona. Nahatratra 900 ny trangana fitsoahana tao anatin'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona 740 ity ka ny volana Martsa teo no betsaka indrindra izay nahatratra 70 isa.